Miditra avy hatrany ao anatin'ny vaovao manasongadina ny tontolon'ny fifidianana isika sy ireo kandida moa hiroso ao anatin'izay ilatsaka ao anatin'izay fifidianana izay. Nanamafy ny filatsahany ho fidiana filoham-pirenena tonga nanatitra ny antontan-taratasiny ho amin'izany moa teny amin'ny CES teny Ambohidahy tamin'ny ity tolakandro ity Rabetsaroana Sylvain izay kandida avy amin'ny antoko PNJ Mazava. Fotoana nahafahany niresadresaka fohy tamin'ny mpanao gazety ihany koa. Lova ramanantsoa amin'ny sariny Tsiri rakotarson. Tonga nanatitra ny antontan-taratasiny ho filatsahany ho fidiana filoham-pirenena Nanamafy Rabetsaroana Sylvain, filoha nasionaly ny antoko PNJ Mazava io tolakandro io tetry amin'ny fitsarana manokana amin'ny sanan'ny fifidianana na CES etsy Ambohidahy. Fotoana nahafahany nitondra fanazavana ihany koa mikasika ny resaka mandeha mandidina ny avy antoko izay tarihana Nanamafy Rabetsaroana Norbert Lala. Falisy dia misy olana loatra araka ny tenako taminareo fa matona efa taona mahery dia sy président national Rabetsaroana niresaka momba ny fa tsy hoe misy namely tapika akory. Laza ho mankasitraka ny ezaka fampihavana tanterahany FFKM ihany koa Nanamafy Rabetsaroana Sylvain. Olona mpino sady mivavaka ray aman-dreny reo FFKM reo araka ny sosiny tsara ho an'ny firenena reo. Nisy resaka ihany fanaovana hita zany nilesiko nitranga tany amin'ny firenena ohatra tany Libye na tany Tunisie zao natao ty zakamena dia tsy milama mavoaka dia nikorotana indray dia ny fanirian'ireo ray aman-dreny am-panareo zany dia hoe tena tsy iverenana zany intsony eto Madagasikara. Ho an'ny filoha nasionaly ny antoko PNJ Mazava dia ilaina ny fiovana toe-tsaina. Nampahafantarina nandritra ny fotoana ihany koa fa ny tanora izay ho avy amin'ny firenena no tena heriny ary tsy misy ninona indrasany amin'ireo dinosaure politika intsony.